Samoela voalohany toko fa 7:70, ny andininy fa 4:30 sy ny fa 5:30. Ary nisy liona sibera tonga tao ka nalasa zanak'ondry teo amin'ny ondry. Dia nanenjika azy aho ka namely azy, ary azoko teny ambava n'ilay zanak'ondry. Ary noho ny handramatra izy, dia noazoniko tamin'ny somony ary nasiako ka matiko. Rehefa malala, amin'ity maraina ity, dia fifaliana manokana no iarabana atsika indray manaraka izao fandaharana izao. Handray famparezana manokana avy amin'ny tenin'Andriamanitra isika, raha hiatrika ity maraina vaovao ity. Ry havana, tsy tongatonga ho azy, ary tsy tongatonga fotsiny amin'izao no nahatonga ny Davida ho mpitarika. Tsy hoe tongatonga ho azy ihany koa no nahatonga azy olona malaza teo amin'izany fitariana izany. Ny tantara ara dia manambara mihitsy fa nisy anjara lehibe avy amin'Andriamanitra no nahatonga azy ahomby tamin'izany fitariana izany. Kanefa na dia teo aza izay anjara lehibe fidiran'Andriamanitra antsehatra izay, dia nisy ihany koa ny anjara tandrify avy amin'ny Davida tenany mihitsy ka nahatonga izany fahombiazana izany. Izao mantsy no voambara ao amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary Davida nitombo fitia tamin'Andriamanitra sy ny olona, ka niezaka tamin'ny fony rehetra nanao ny sitrapon'Andriamanitra. Io zany no fototry ny fahombiazana voalohany teo amin'ny Davida. Miezaka amin'ny fo rehetra hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Ilay fiezahana zany dia hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Davida teo amin'ny toerana rehetra nisy azy, natao andapan'ny mpanjaka izany, na teo amin'ny toerana sarotra teny ampiandrasana ondry sy ny toy izany, ny sainy mandrakariva dia nisandratra teo amin'Andriamanitra. Zay zany no lesona voalohany fampaherezana raisika, ny fametrahana ny zavatra rehetra eo am-pelatanan'Andriamanitra, ny fanaovana ny sitrapon'Andriamanitra, ary indrindra ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Ny lesona faharoa zay ampaherezana atsika dia ity: Davida dia nampiasa izay teo am-pelatanany, satria na dia nitehiny mpiandriondry fotsiny aza no teny aminy, ny atsamotady, ny lokanga, dia nampiasainy ireo fitaovana ireo. Noraisiny ny lokangany, ka ny feo ny manga no nanainga ny eritreriny ho any amin'ilay mpanao ny asa soa rehetra. Araka izany, toy ny fanao fa izay mantsy tamin'izany fotoana izany, na atsamotady sy tehina ny mpiandriondry fotsiny aza, dia ireny no fitaovana teo am-pelatanany, dia naomby izany lehilahy n'Andriamanitra izany. Rehefa malala, ireny fanehoam-pahasahiana sy fahatokiana lehibe nananan'i Davida ireny, dia namolavola sy nanabe azy ho tonga ho lehilahy nanana ny naha izy azy, naomby teo amin'ny fitariana. Ary ny tandapa dia nanao filazana tsara sy manokana ho azy teo anatrehan'ny mpanjaka, nanao hoe lehilahy mahery izy, ary ny hany koa hoe momba azy Jehova. Azon'Andriamanitra atao ny ahatonga sy ianao lehilahy sy vehivavy mahery
ary azon'Andriamanitra atao ny momba atsika raha manandratra ny eritreritsika amin'Andriamanitra mandrakarivotsika ary miezaka mampiasa araka ny sitrapon'Andriamanitra izay ho am-pelatanantsika. Ivavaka isika. Andriamanitra rainay eo, misaotra ny amin'ity maraina ity nanomezanao anay ny teninao indray. Ampahery anay ho lehilahy sy vehivavy tafaray aminao tokoa any izay ka hanandratra ny voninahitrao, hanao ny sitraponao ary ombanay tokoa ianao ho lehilahy sy vehivavy mahery ho mpandresy miaraka aminao. Amen.